Nitsidika ny ministry ny fiarovam-pirenena androany ny masoivo Amerikanina tafiditra ao anatin'ny fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny firenena Amerikanina sy ny firenena Malagasy ny fihaonana androany ny fanazavana. Atararao tsara fa nisy nivoaka gazety ny firesahana momba ny zavatra isan-karazany amin'ny fiainana iraisam-pirenena indrindra ny ady any Ukraine sy Russie izay mampalaza tokoa ary resabe tokoa tao amin'ny enao sy ny ataony amin'ny tambazotra samihafa fa mazava tsara fa Madagasikara dia manana ny fiandrianam-pirenena ary ny firenena Amerikanina dia manaja ny fiandrianam-pirenena Malagasy ary tsy manotohana ny fitondratsika ny lalak'izorantsika eo amin'ny fomba fijerintsika ny fiainana iraisam-pirenena zany. Etsekilany nanamafy ny masoivo Amerikanina fa tsy misy fiatraikany amin'ny fanampiana izay atolotry ny firenena Amerikanina ho an'ny firenena Malagasy ny tsy fiandanian'i Madagasikara na amin'iza na amin'iza eo anatrehan'ny ady ao Ukraine. Tsara ny manamarika fa ny vola nomena farany teo dia vola fanampiana izay efa fanao hatr'izay. Fanampiana ahafahany vahoaka Malagasy miatrika ny tsy fanjariana ara-tsakafo izay azo lazaina fa vokatry ny ady misy any Ukraine amin'izao fotoana. Tsy aivina fa vao tsy ela no nahazo fanampiana avy amin'ny governemantan'ny Etazonia amin'ny anaran'ny vahoaka Amerikanina mitetina $20 ny firenena Malagasy.